ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. falomeravantsika revako malalatra trety sabotsy masina ity sabotsy fahatelopolo ny volana martsa. Ny mofinaina voalahatra atsika dia nitaratasy faharoa an'ny koritianina faharoa toko fahatelo ambin'ny folo, koritianina faharoa toko fahatelo ambin'ny folo ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahaefatra, koritianina faharoa toko fahatelo ambin'ny folo ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra. Fa kitsika aminaran'i Jesosy zany teny zany driavako. Izao no fanteliny akanesako aty aminareo amin'ny teny vavolombelona roa na telo no anorenana mafy ny teny rehetra. Efa nambarako fahiny sady milaza raha teo koa toy ny nataoko folombola teo aminareo fanondrony ihany, ary ankehitriny raha tsy eo kosa amin'izay nanota teo aloha sy amin'ny sisa rehetra, fa rehefa tonga indray aho dia tsy antra satria ianareo mitady famantarana fa miteny atao anatiko Kristy izay tsy malemy aminareo fa mahery ao aminareo kosa. Fa voaompo tamin'ny hazo fijaliany Jesosy noho ny fahalemena, nefa velona kosa noho ny herin'Andriamanitra. Fa izahay kosa dia malemy ao aminareo, nefa hiara-belona aminy ho anareo izay noho ny herin'Andriamanitra. Ry Ray Masina manamasinana ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Sabotsy masina tsika ny ry havako. Teo amin'ny tantaran'ny fiangonana dia mandrakariva ny sabotsy masina dia fahanginan'ny fiangonana nandritra ny taona maro, mijanona amin'ny zoma ny herinandro masina, satria maty ny tompo dia ny finoan'ny fiangonana hoe maty ny tompo ny sabotsy dia mangina ny fiangonana sanatria toy ny misaona ve no etretan'ny fiangonana zany nandritra ny taona maro. Fa mandrakariva ny sabotsy masina dia fotoana fieritreretana, fotoana fandinitena hiatrehina ny pasika izay hitsenana ny fandresen'ny tompo ny fahafatesana. Ary mandrakariva aza mahalana ny hoe misy asa ataon'ny fiangonana amin'ny sabotsy masina io. Matetika raha azon'ny fiangonana atao dia tsy dia manao zavatra mihezinezina loatra izy, ny antony no lay antony ara-pinonany amin'ny hoe maty ny tompo. Nahoana dia manamarika ny fiangonana mandrakariva izay hoe maty ny tompo ao anatin'ny raha maha olombelona dia hoe misaona. Raha teo amin'ny tantaran'ny apôstôly dia nidy amatrano ny apôstôly araka filazaran'ny Jaona azy, fahanginany zany. Ary toy ny ory ny fiangonana amin'ny sabotsy masina io, mahatsiaro ny fahorian'ny tompo izay maty nidina tany amin'ny fiaina tsy hita ho isika ao anatin'ny fanekam-ponana apôstôlika. Andray matokany hoe rehefa ao anatin'io dia mandrakariva tsy dia misy zavatra hoe fankalazana manokana ataon'ny fiangonana, tradray tsy mampifanindry fankalazana an'io mihitsy ny fiangonana na maniny na manao totsika hoe fihetsiketsehana manokana amin'ny sabotsy masina io. Tsy hoe tsy azo atao akory zay loatra, tsy hoe tsy azo atao amintsika kristianina, tsara daholo ny andro, mety daholo ny andro. Fa tsy mahazatra ny fiangonana fotsiny, tsy hoe rehefa tsy mahazatra dia tsy mety, fa tsy mahazatra fotsiny, tsy hoe fady zany, baiboly tsy nanjarany zany, soratra masina tsy nanjarany zany, fa dia tarazo tao anatin'ny tantaran'ny fiangonana fotsiny. Dia mandrakariva ny fiangonana tsy manao zany raha tsy hoe noho ny antony anga hoe manokana na tsy azo ny anoarana vao manao fihetsiketsehana be izy anatin'ilay fotoanan'ny sabotsy masina. Fa amin'ny fanekam-ponotsika koa dia misy manao hoe nidina tany amin'ny fiainantsihity Jesosy ao anatin'ny fanekam-ponona apôstôlika io. Raha ohatra ka amin'ny dikany sasany dia tenenina tsotra fotsiny izao hoe nakany amin'ny toerany maty, nidina tany amin'ny toerany maty. Dia mametra-panontaniana mandrakariva hoe naninona tany amin'ny fiainantsihita moa Jesosy? Inona ny hevitry ny hoe nidina tany amin'ny fiainantsihita Jesosy? Inona ny hevitry ny hoe nakany amin'ny toerany maty Jesosy? Mazava be fa amin'ny finoantsika kristianina dia Jesosy dia olombelona. Jesosy dia olombelona mitafinofo, mety marary, ary dia tena maty tokoa izy. Tena maty izy. Misy ny fivavahana tany amin'ny
ataontsika hoe tany amin'ny taonjato fahatelo faharoa fahatelo antsonina hoe docetisme. Antsona hoe docetisme dia fivavahany zay nilaza hoe tsy tena maty Jesosy fa fisehoana fotsiny satria tamin'ny andro ny antsona hoe docetisme de mbola natanjaka be lay ny fomba fijery ny filozofia ny filozofian'ny Aristote izay miresaka momba ny hoe misy amin'ny vatan'ny olombelona lay vatana hita maso ary misy amin'ny vatan'ny olombelona lay vatana tsy hita maso. Lay maha olona ny olombelona de tsy hita maso. Fa ilay vatana dia lay azo tsapahitanany hoe de io vatana ihany io fa tsy io akory may olona ny olona. No zany dia ny vokatr'izay filozofian'ny Aristote tafiditra tao anatin'ny fiangonana zay dia nieritreritra ny hoe tsy tena maty Jesosy, la endrika ivelany fotsiny, le toy ny aloka fotsiny, lay zay moa dika teny hoe docette zavatra mitranga paraître dia lay zavatra ivelany fotsiny no maty fa Jesosy tsy maty zay hoe tsy tena maty tanteraka. Ahoana moa ny ahafatiny zanak'Andriamanitra? Hoy ny finoana zay nivoizin'ireo nampianatra an'izany tany amin'ny taonjato faharoa. Tamin'ny taonjato faharoa fahatelo moa be de be ny fampianaran-diso. Be de be ny karazana fampianaran-diso ny taonjato faharoa fahatelo. Indrindra izay aty ambadiky ny taonjato fahaefatra ao ny tantaran'ny fiangonana. Ny antony dia rehefa niova kristianina ny emperora aty amin'ny taona 370 dia rehefa kristianina ny emperora romanina dia mazava ho azy itsika malagasy ara mba nandalo an'izany hoe tsy fanao no manao soradamba tsy tian'ny andriana, tsy tian'ny mpanjaka. No zany dia rehefa niova mpanjaka niova kristianina ny emperora de niova kristianina daholo ny olona rehetra. Ary de nanjary lina tamin'ny vavahana kristianina ireo tsy mpivavaka azy ireo mpanompo sampy dia avy hatrany de nandray ny vavahana kristianina. Ary rehefa nandray ny vavahana kristianina de nandray ny vavahana kristianina tamin'ny filozofia romanina sy ny filozofia grika. De niraisin'izy ireo tamin'ny toetsaina grika, toetsaina zao tontolo zao fotsiny le vavahana kristianina. Tsy nandalo tamin'ny sekolon'ny fibebahana, tsy nandalo tamin'ny sekolon'ny fanetretena, tsy nandalo tamin'ny sekolon'ny fifonana, tsy nandalo tamin'ny sekolon'ireo ireo amin'ny testamenta vaovao, tsy nandalo ny sekolon'ny testamenta taloha, fa avy hatrany dia nitreboka tao anatin'ny vavahana kristianina niaraka tamin'ny toetsaina ara-pahalalana sy ny filozofia isan-karazany. De avy hatrany dia lasa be de be ny fampianaran-diso. Be de be ny fampianaran-diso nipotra nompoka ny taonjato fahatelo faefatra fahadimy. Ary zay nahatonga ny fahaterahany antsoina hoe fanekem-pinoana. Teraka ny fanekem-pinoana apostolika sy ny fanekem-pinoana nikeanina nentina nanohitra ny fampianaran-diso. Satria be de be ny fampianaran-diso mikasika an'Andriamanitra, misy ny fampianaran-diso mikasika an' Jesosy, de nisy ny fampianaran-diso mikasika ny fanahy masina. Be isan-karazany gnosticisme, docetisme, marcionisme, sabelianisme, be de be ampolony maro ireo karazany vavahany zay, ny arianisme, be de be ny nominalisme, be de be ireo zay ataontsika hoe karazam-pampianarana zay momba an'Andriamanitra, momba an'i Jesosy, momba ny fanahy masina zay diso ka tsy maintsy nanaovan'ny fiangonana fanapahan-kevitra. Io moa raha mbola tsy ny fiangonana koa aza namory azy, fa mbola ny emperora namorony hoe mifampidiniana ireo mpitondra vavahana de avoay hoe inona mariny l'Andriamanitra, iza marina Andriamanitra, iza mariny Jesosy, inona ny toy ny fiangonana, iza marina ny fanahy masina. Zay mahatonga ny fanekem-pinoana nikeanina io lava be nandiniana azy. Fanekem-pinoana nikeanina dia 100 taona nandiniana aty amin'ny taona 520 sy 700 ka hatraty amin'ny taona 120 sy 700 de mbola nandiniana aty amin'ny taona 500 azy. Mbola nahitsy foana azy ny midiniana foana io fanekem-pinoana nikeanina. Lay ataontsika hoe fanekem-pinoana faharoa. Tsy hoe fanekem-pinoana faharoa io tsisy voalohany, tsisy faharoa reo akory. Na hoe fanekem-pinoana fanao amin'ny alahady faharoa azonao atao amin'ny alahady fahatelo raha ny tena marina. Satria io tsy misy laharana. Fa ny fanekem-pinoana de io fotsiny fanekem-pinoana fanalahantsika fijekema atao. Fa ny fanekem-pinoana dia tsy voatery ro ihany tsy akory. Tsy azon'ny fiangonana atao tsara mihitsy ny manomolona manangana fanekem-pinoana tandrify azy. Fa tsy hoe fanekem-pinoana, misy ny fanekem-pinoana iraisantsika amin'ny kristianina manerana zao tontolo zao. Fanekem-pinoana nikeanina sy ny fanekem-pinoana apostolika io iraisan'ny kristianina manerana zao tontolo zao. Fa misy ny fanekem-pinoana ny loteranina manokana ohatra, zay azo ohatra hoe fanekem-pinoana augustanina.
izay fanekempinoana natao tany Augsbourg, nataony Martin Luther sy Philippe Melanchthon io le ataony Lutheranina hoe fanekempinoana Augustana. Fa mifanakaiky fanekempinoana Augustana kosa de manana fanekempinoana La Rochelle tsika izay nataony Calvin. Ny fanekempinoana Augustana nataony Martin Luther sy Philippe Melanchthon. Fa misy kosa fanekempinoana tena mahareforme ny antsoiny hoe fanekempinoana La Rochelle nataony Calvin. Lava be io fanekempinoana io fa mamitina mihitsy ny finoany réformé, mamitina mihitsy ny finoany antsoina hoe église réformée eran-tany. Fanekempinoany confession de La Rochelle zay no filaza azy. Izay niraisan'ny fiangonana réformé la presbytériane maneran-tany. Itsika moa fitsika de mijanona am'ireo fanekempinoana zay ireo mpiara-tanatsika ireo, ny fanekempinoana zay ataontsika hoe fahatelo sy faefatra de fanekempinoana zay noforoniny ny fiangonana protestante any Frantsa izy io. Fanekempinoana noforoniny fiangonana protestante any Frantsa ny fanekempinoana fahatelo sy fanekempinoana faefatra. Ny fiangonana antsoina hoe église étoile any Frantsa sy ny église anak'iray tany fombola niandra tany Frantsa pasteur Rabe Manahaka Jean tamin'ny fotoanandro de niangona tao amin'ny fiangonana antsoina hoe oratoire de Louvre sy ny église étoile tatia ataontsika hoe akaiky ny arc de triomphe teo. De ireo fiangonana andreo nanana ny fanekempinoany dia niainga tamin'ny Zoatra Masina dia io namboariny pasteur Rabe Manahaka de navadiny eo tamin'ny teny malagasy dia io hitatsika mandraka ankehitriny io pasteur Rabe Manahaka no nandika voalohany an'ireo fanekempinoana anankiroa reo. Raha ohatra ka sendra miangona ianao any amin'ny oratoire du Louvre any Frantsa na miangona amin'ny église étoile de Paris dia samy église protestante réformée reo dia mikaroka ny fanekempinoana anatin'ireo fiangonanandreo de hitanao ireo fanekempinoana fahatelo sy faefatra zay fahatelo sy faefatra anaty liturgie antsika io nadika ny pasteur Rabe Manahaka tamin'ny fotoanandro dia nampiasaintsika ao anaty izy no nampiasa azy voalohany tao amin'ny antsoina hoe asam-bahoaka tamin'ny fotoanandro pasteur Rabe Manahaka nampiasa azy voalohany tao anaty antsoina hoe asam-bahoaka satria pasteur Rabe Manahaka tamin'ny synode lehibe narivony mamy tamin'ny fotoanandro mpampianatra théologie pratique izy tao anatin'ny hatrany Ambatomanga tany amin'ny collège Ambatomanga tamin'ny fotoanandro tany amin'ny collège ny Vato taty amin'ny faculté de théologie dia hoy ny synode tamin'izany fotoan'izany manao hoe mila alalinina ny fiangony alalinina ny liturgie FJKM ka dia tarina nitendreny pasteur Rabe Manahaka fanapa-kevitra ny synode mihitsy eo hoe any amin'ny synode mihitsy fa tsy mipetraikitra fobe fotsiny dia nitsofona rano izy tamin'izany fotoan'izany hoe manaovy ianao fikarohana sy fandalina de zay no natonga azy namoaka ilay boky antsoina hoe asam-bahoaka tamin'ny fotoanandro dia nataony asam-bahoaka lay izy avy amin'ny teny hoe leitoria midika ny teny hoe leitoria leitos sy avy amin'ny teny ergon asa dia nandikaniny antsoina hoe liturgie de nataony hoe asam-bahoaka nataony hoe liturgie nandika an'ilay iny zany fa tsy nitazony hoe liturgie zay ateo moa de navadika nataony fanjakam-pisorona lay izy fikaronana nataony pasteur Rabe Manahaka io nahatonga n'izay mbola lovatsika mandraka ankehitriny io fanekempinoana fahatelo sy faefatra io. Zany hoe tsy atsika io raha ny tena marina fa nindramitsika tamin'ny fiangonana protestanta frantsay. Fa azo atao tsara mihitsy ny azon'ny fiangonana atao tsara mihitsy manapa-kevitra andetsika hanao fanekempinoana manokana zay mifanaraka amin'ny kolotsaintsika mifanaraka amin'ny fahatakarantsika n'Andriamanitra azo ny synode ny fiangonana tsirairay zany hoe fanekempinoana iraisan'ny fiangonana de mandalo ny synode mandalo ny synode hoe andao anao fanekempinoana mety ela be manao an'izany mety ho 10 taona 20 taona mety ho 3 taona mety ho 20 taona mety ho 100 taona azy tahakan'izay ny fanekempinoana nikeana na Nicée Constantinople Chalcédoine ny fanekempinoana tamperatranantsika iny 100 taona dia fa ny fiangonana tokony anao fikaroana mba fanekempinoana zay tokony ho izy satria ny tontolo mivoatra ny baiboly tsy miova mihitsy ny baiboly. Andriamanitra tsy miova omalisa an'io ary mandrakizay fa ny fahatakaran'ny olona ny baiboly ny fahatakaran'ny olona n'Andriamanitra de mety miova arakaraka ny vanim-potoana arakaraka ny vanim-potoana de mety miova ny soratra masina tsy miova fa io mandrakarivany eo saingy zao ny fahatakaran'ny olona ny soratra masina miteny amin'ny olona amin'ny epoka rehetra ny vanim-potoana rehetra ny soratra masina
raha tsy zany de nylozan'ny toetrandro tsy mety ho ilozan'ny toetrandro mihitsy ny soratra masina nahoana fa miteny amin'ny olona tany amy zato taona lasa izy miteny amin'ny olona tany amin'ny arivo taona lasa izy miteny amin'ny olona tany amin'ny roa arivo taona lasa ary miteny amin'ny olona amin'ny efatra arivo taona ho avy izy io baiboly io ihany fa nefany ny fahatakaran'ny olona azy dia mivoatra arakaraka ny toetrandro arakaraka ny toejahatra maro samihafa ary zay no mahatonga ny fiangonana mandalina mandrakariva ny finoany ary izay fandalinana ny finoany zay no ilany ny antsoina hoe fanekem-pinoana ny fanekem-pinoana nentin'ny fiangonana tamin'ny taonjato faefatra fahadimy niady tamin'ny fampianaran-diso inona no inona ary am'izao androna antsika zao de tokony mamaly aza ny fanontaniana zany ny fiangonana hoe ahoana ny inona mitaha am'izao mondialisation zao mitaha am'izao fampianaran-diso be deaibe miparitako zao mitaha am'izao firoboroboany ny ataontsika hoe ny fironana momba ny sexualité isan-karazana zao fironana momba ny ekonomia fitobon'ny fanompo-tsampy amin'ny endrika maro samihafa fanompo-tsampy ataontsika hoe ny nentim-paharazana ny potrerie ny fanompo-tsampy moderna fanompo-tsampy ny vola isan-karazana inona ary ny tokony azon'ny fiangonana atao tsara ny mandrafitra fanekem-pinoana miainga amin'ny soratra masina arakaraka ny fahatakarana hotsika hoe tsy vetivety zany akory fa ela fiangonana katolika romana nanany ny aza izay nandritra ny taona maro tsy io ihany fa be deaibe ny raha ohatra ka mijery misy hoe fanekem-pinoana ny atanaza be deaibe ny fanekem-pinoana zay karazany ampilatantsy ny fiangonana congrégationaliste tany Angleterre tamin'ny fotoan'andro de nanana ny fanekem-pinoana sady nanana ny fanambaram-pinoana eo koa mbola samihafa natsony hoe fanekem-pinoana sy fanambaram-pinoana tsy hiditra lalina am'izay mihitsy satria lafiny systématique zay fa ny fiangonana congrégationaliste izay anytany Europa tonga teto Madagasikara de nanana manokana ny fanekem-pinoany na ny fanambaram-pinoany azy manokana tahaka zany koa ny fiangonana méthodiste nanany azy ny batiste nanany azy zany hoe amin'ny FJKM koa de nanany atsika nanana antsony hoe fanambaram-pinoana fa tsy fanekem-pinoana akory nanana antsony hoe déclaration de foi na fanambaram-pinoana manokana ny FJKM izay navoaka tamin'ny taona 20 sy 700 io fanambaram-pinoana hoe zao no inon'ny FJKM zao ny finoana momba an'Andriamanitra zao finoana momba an' Jesosy texte lava de lava izy io fa averatsika aza resaka fanekem-pinoana zany satria napiditra atsika fotsiny tao anatiny inona moa ny dikany hoe nidina tany amin'ny fiainantsihitsy Jesosy raha toa ka mamaly an'izay fanontaniana zay tsika se ao anatin'ny fanekem-pinoana apostolika ary ao anatin'ny fanekem-pinoana Nikeana na Nicée Constantinople ny hoe nidina tany amin'ny toerany maty de ny soratra masina ihany mamaly azy nidina tany amin'ny fiainantsihitsy Jesosy hoy Petera voalohany toko fahatelo andininy fa 7:10 hoy Petera izay nandehanany sy nitorinteny tany amin'ireo fanahy tao an-trano maizina izy io Kristy io andininy fa 7:20 fa Kristy koa efa nijaly indray mandeha no niota ny marina monjy ny tsy marina mba hitondra antsika ho amin'Andriamanitra de toy ny eo manao hoe izay ny nandehanany sy nitorinteny tany amin'ny fanahy tao an-trano maizina inona le fanahy tao an-trano maizina tany amin'ny fiainantsihitsy hoy Petera manao hoe nidina tany amin'ny fiainantsihitsy Jesosy ny taratasy ny tany Petera amonjy hitorony tenin'Andriamanitra tamin'ireo tao amin'ny maizina tany amin'ny fiainantsihita Jesosy zany nidina tany amin'ny fiainantsihita tsy sanatriny vava nandeha tany satria hoe maty fa nidina ninan-dalo ny fahafatesana mihitsy Jesosy mba haka ireo izay nodimandry tao amin'ny tompo ao amin'izany fahafatesana zany nitoroteny tany izy nanafaka ireo tany amin'ny fahafatesana izy dia hoy ihany Petera amin'ny toko fahaefatra ny andininy fahaenina mbola manazava an'io ihany fa noho izao no nitoriana ny firazantsara tamin'izay maty aza mba ho tsaraina araka ny olona minofo izy fa velona araka an'Andriamanitra amin'ny fanahy mazava be zany dika zany de zao mba ho tompony maty sy ny velona Andriamanitra hoy Paoly fa Jesosy sady tompony maty ny tompony velona isika dia an'Andriamanitra maty isika dia an'Andriamanitra noho ny amin'ny Jesosy no zany dia tsy hoe ny velona ihany teto ambonin'ny tany ihany Jesosy de namonjy ny velona fa nidina tany amin'ny fiainantsihita izy amonjy ireo tany alohantsika ry Abrahama ry Mosesy ry Davida ireo mpanompon'Andriamanitra tany amin'ny testamenta taloha dia novonjena mba hanana anjara am'izany
fa tsy hoe talohan'ny kristy dia ny ateko iny any kristianina ny voavonjy fa ahoana zany ry abrahama mbola tsy nino an' jesosy izy, ahoana ry davida mbola tsy nino an' jesosy izy, ahoana ry mosesy tsy nino an' jesosy izy, de ahoana jesosy nefa niteny fa ao aminy ihany ny lalana sy fahamarinana ny fiainana, tsy misy makao amin'andriamanitra raha tsy amin'ny alalany, de ahoana reny olona reny. De zay ny mahatonga ny petera miteny nahaka ny reny olona reny, zany hoe nandresy ny fahafatesany Jesosy tsy ho an'ny olona teorinan' Jesosy ihany fa nandresy ny fahafatesany Jesosy ho an'ny olona rehetra na dia ireo velona talohan'i Jesosy ary talohan'i Jesosy le ty ambony tany. Zany de zava-miafin'Andriamanitra, zava-miafin'Andriamanitra tsy mety ho tsaraka ny lojika atsika hoe de ahoana koa zany, de ahoana ny fotoana, de ahoana zany ny fotoanan'ny Abrahama, de ahoana Abrahama zany rehetrany dia tsy nazavain'ny petera satria tsy asantsika zany, tsy zava-dehibe amintsika zany. Fanontaniana zay tsy voavalintsika zany, nyfanontaniana tokony hovalianao de ny hoe mino an' Jesosy na tsy mino an' Jesosy, fa re metraka ampanontanina manao hoe de nino an' Jesosy ve zany Abrahama, de ahoana zany Jesosy, nino an' Jesosy ve zany Mosesy tany, tsisy afaka amaly an'zany. Satria ndray moa zany ny kristianina rehefa tsy ino ny olona ndraindray de mametraka fanontaniana hafahafa toy ny rain'ireo hoe iza ho azany zao ny vadiny Kainy, iza moa zany ndraindray mahita zavatra io zay tian'Andriamanitra ho fantatrao ihany, zava-dehibe tsy hoe tsy fantatra zany fa azo fantarana zany fa zava-dehibe ve zany, mitondra anao amin'ny famonjena ve zany, mitondra anao amin'ny inona ny fahafantaranao, tsy zay ndraindray misy kristy olona mametraka fanontaniana somary manao eso-teny tahak'izay ny kristianina. Fa ny baiboly de ny baiboly nge tsy bokina siansa na bokina histoary, baiboly nge tsy bokina tantara na bokina siansa ka anazava aminao amin'ny lojika na ny tsy mamaky amin'ny baiboly nge tsy ny azahoanao ny tantara fa ny namaky amin'ny baiboly raha mitantara tantara izy de inonao fa velona Jesosy, ny inonao fa misy Andriamanitra, ny inonao fa tianao Andriamanitra ka andraisanao ny famelan-keloka ka amin'n'alan'i Jesosy. Zay mamaky amin'ny baiboly fa tsy atota-kevitra atota-pahalalana atakaranao ny tantaran'ny tontolo zao akory, misy tantara ao fa tsy ny tantara ny tanjony fa ny inonao ny tanjony. Zany dia ny antony nahafatesany Kristo amin'azy fijaliana dia sy nandevenana azy dia mba hahatonga azy ho tompony maty sy ny velona. Noho zany raha ohatra ka ampiarina eo amin'ny fiainana kristianina dia zay mahatonga antsika tsy manahy mihitsy ny amin'ny hoe de ahoana moa zany ny fahafatesana, ahoana moa zany na velona na maty isika dia amin'ny tompo ihany. Ao amin'ny tompo isika zao velona zao, faly iantoan'ny tompo ny fiainanao isan'andro, ny tompo miantoka anao, ny tompo mamelona anao, ny tompo mikarakara anao, ny tompo mitema hoe momba anao mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperany tontolo zao. Ale matao teny hoe momba dia milaza zavatra parfait, milaza zavatra hoe efa tanterahiny tompo fa tsy hoe mbola vao tanterahiny, milaza zavatra ankehitriny le fomban'i Jesosy. Azay mahafinaritra an'io teny io hoe ankehitriny a momba anao ary io hoe momba io dia milaza zavatra maharitra, milaza zavatra maharitra nataon'ny tompo ray mandeha. Zany hoe ny fomban'i Jesosy atsika de zao asa nataony ndray mandeha ary mitohy hatramin'ny rapitso, mitohy hatramin'ny lafakapitso, mitohy mandrakizay, zay fomban'i Jesosy zay. Zay ny dikany. Tsy hoe momba anao ndray mandeha Jesosy androany de miteny hoe vita aloha zany androany fa de 8 ao indray zareo aloha mitapa-bolana. Tsy zay le hoe momba, fa le hoe momba anareo miandany aminareo mandrakariva lay Jesosy maty tao amin'ny hazo fijaliana. De zao miandany aminao ankehitriny izy dia ary tsy mifarany zay fa mandrak'izay zay fiandaniany Jesosy aminao zay. Fa izao raha miala ety koa isika de makaiza dia mandalo ny fahafatesana mba ho tonga amin'ny fiainana mandrakizay. Noho zany dia velona isika any ny tompo, maty isika any ny tompo. Isika ndraindray no tsy mahatakatra an'izay de sarahantsika ny hoe tontolo hafa mihitsy ny maty sy ny tontolo ny velona. Ao amin'i Jesosy tsisy an'izany. Ao amin'i Jesosy dia na maty na velona de ao aminy mandrakariva. Noho zany am'izao fotoana ny sabotsy masina izao de fotoanan'ny fandinihan-tena, fotoanan'ny fahanginana, fotoanany hoe nandray an'i Jesosy ve mino an'i Jesosy ve velona ao amin'ny tompo. Noho zany de ny tompony miantoka efa nangiry firy Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana, ny antsoantso ary ny teny manao hoe vita ny famonjena, vita ny ady, tafalikambana, tafatambatra, tafahavana amin'Andriamanitra ny olombelona, tafahavana tonga mpiavana tonga naray tampo ny kristianina rehetra. Noho zany de zao vita ny famonjena. De anjaranao ny mandray zany famonjena zany. Na tsino zany de matoky isika fa nandray le famonjena ianao, lay nitenen'ny tompo hoe vita, voavelany ilokao. Ivavaksika. Tompo misaotra anao zay noho ny amin'ny ity sabotsy masina ity zay atserovana iny
fahafatesanao ary ninandevenana anao soranao no ny amin'ny famelan-keloka natolotrao na teo amin'ny hazo fijaliana sora noho ny nanekenao idina tany amin'ny toerany maty idina tany amin'ny toerany maty amonjy sy anafaka anay mba ho tompony maty sy ny velona ianao misaotra tompo ao fa afaka mandiny teny zahay misaotra noho ny fanahinao masina aty anatinay zay irahinao manazava anay mitahiry ny teninao aty anatinay mitahiry ny finoana aty anatinay de amin'ireo fo zay Jesosy hitoetra mandrakariva amin'ny finoana fa velona ianao ary velona momba anay miandany aminay miatrika ny pasika izay raha ampitso dia omany ny fomam-pananay ho faly iona aminao Andriamanitra iona aminao Jesosy zay tianay de misaotra tompo noho ny amin'ny herinandro masina nomenao anay na mangina ho anay na hatsiarovanay ny fangiry firinao Jesosy na hatsiarovanay ny lalatsarotra ny lalandavitra ny diavinao tamin'ny famonjenanay de atao velona atao-ponay tompo zany fahatsiarovana ny famelan-keloka ndray maka nataonao nay tao amin'ny hazo fijaliana izany de tehirizay ho mpanompo mahatoky anao hatrany ho zanaka manohanao hatrany ray zanaka fanamasina amen